fitantanam-bola eny fotony moa zany dia efa nambaranay ombenimbeny azo zaraina telo izy io voalohany indrindra aloha zany dia eo amin'ny hoe fanaovana ny fandaharan'asa fampandrosoana mihitsy tsika moa zao efa anatin'ny hoe budget de programme zany hoe budget ny teti-bola ny vondrom-baoaka tsy anjara-pahefana io dia tokony hifanaraka amin'ny fandaharan'asa fampandrosoana zay tokony ataony. Ny olana voalohany nefa dia tsy afaka mivalapatra amin'izay fandaharan'asa fampandrosoana zay satria ny teti-bolany mihitsy ny fahafahany amin'ny teti-bolany 900 mahery ary indraindray dia lany amin'ny karama dia ataoko fa 900 ny teti-bola eny anivon'ny vondrom-baoaka tsy anjara-pahefana no entina hampandrosoana dia tsy ampy amin'izay fotoan'izay. Eo amin'ny fanatanterahana indray dia tokony hisy ihany zany hoe fampanjariana fomba ny fitantanana azy mazava ny didy amandalana ny feno fitantanana ny volam-bahoaka na ety anivon'ny fanjakana foibe io na eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana. Ny olana nefa eo amin'ireo 770 sy 150 commune ohatra dia ny 100 mahery kely ihany ny tena tantaniny hoe mpitatam-bola matianina zany hoe ny comptable public. Ny akoatran'izay zany hoe 150 mahery dia olona notendreniny be ny tanàna zay voafidy ihany. Amin'izay fotoan'izay dia efa misy ady tsy fanarahana ny didy amandalana satria ny didy amandalana dia milaza fa tsy maintsy misaraka ny olona mpanapa-kevitra zany hoe ny be ny tanàna sy ny mpitantana ny vola. Zay le hoe séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Tsy napetrapetraky ny ataoko hoe législateur zany fepetra izany fa natao indrindra mba hialana amin'ireny abus na fanararotana isan-karazany ary mba hisinina atao hoe fitantanana madio mahomby mangarahara. Amin'izao tsika miteny zao nefa izany dia tsy voaja izay fepetraka kely lalàna izay satria araka ny teniko teo ireo mpitatam-bola mpikirakira vola mihitsy mpampiditra ny volan'ny vondrom-baoaka tsy anjara-pahefana mpitahiry an'izany ary mpamoaka an'izany dia ny be ny tanàna rehetra ihany no manendry azy dia tsy voaja zany le fisarahana zay. Eo amin'ny ataoko hoe fanaraha-maso ny fanatanterahana teti-bola n'ireny vondrom-baoaka tsy anjara-pahefana ireny mazava ho azy koa dia vitsy dia vitsy mba ilazako hoe raha ny commune rurale de deuxième catégorie zao dia tsy misy mihitsy fitsarana ny fitantanana ny volam-bahoaka eny anivon'izy ireny. Nefa dia voalaza ny lalàna fa raha mbola teti-bola bahoaka ihany no tanterahana dia tokony mandala ny fitsarana mahefa zany hoe ny juridiction financière, ny tribunaux financière sy ny cour des comptes raha ho any ety amin'ny fanjakana foibe ny fitantanana ny vola ireny mba hahafantarana hoe inona ny nety inona ny tsy nety inona ny fanarenana tokony atao na sanatria misy fanenjehana tokony atao amin'ny fitantanana izany dia tsy voazy zay zavatra. Ny vahaolana zany mazava ho azy efa mazava be ohatran'izay le olana dia ireo le olan'ireo no tokony hifotorantsika rehetrarehetra ary tafiditra ao anatin'izany ny fifanaraha-piara-miasa nataony tahelom-bolam-panjakana sy ny FDL.